Tonga soa indray tanatin'ny fotoana fanomezantsika ny fampahalam-baovao faharoa fahitalavitry MATV manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy manasana ho hatrany anjoy ny vaovao atsika ireto indray ny vaovao isany songadina amin'izao alina izao sokatra miisa 720 am'zato ny kasaina ondry anatany Tanzania notrateky ny polisin'ny serana na tena saranam-piaramanidina Ivato androany naneo ny fahavonona ny iara-iasa amin'ny filohan'ny delegasiona manokana vaovao an'Antananarivo renivohitra kosa ny sefokotany miisa roa amby 70 am'zato voarara ny fivarotana hena raha tsy manana ny karatra ara-dalàna fivarotan-kena manomboka izao ireo mpivarokena izay ireo ny vaovao isany isongadina ary anasana anao ny anjo izany hatramin'ny farany ao anatin'ny vaovao samihafa indrindra ary no etsika isantarana an'izany sokatra miisa 720 am'zato indray no nikasaina aondry anatany Tanzania tany ity androany ity saingy sarin'ny polisy serana na tetsy amin'ny saranam-piaramanidina resam-pirenena tetsy Ivato izany tsy lehilahy iray moa no voasambotra voaroroa eo anatin'ity raharaha ity. Sokatra tsy fahita raha tsy eto Madagasikara miisa 720 am'zato no voataratra ka tratrany polisin'ny serana na teny amin'ny saranam-piaramanidina resam-pirenena Ivato io atoandro io. Lehilahy ray efatra amby 70 taona no voasambotra raha nikasan'ondrana tsokosoko ireto harem-pirenena reto ho an'ny Tanzania. Nofonosina tao anaty tatin-jaza sy scotch ireo sokatra ary nafenina tao anaty entana. Mariana koa zany fa bagazy ornorme zany hoe tsy manaraka ny fepetra ny tokony andehanan'ny bagazy ara-dalàna satria ny voafetra zany dia eo amin'ny 30 kg. Ny volona saika andehanana moa zany dia KQ 757. Zay moa zany ny formation azonay eto am-pelatanana misy avertissement moa zany raisinay mesure raisinay mikasika an'ireo mpanao trafika mariana fa misy réseau tokoa ny resaka trafika satria hitatsika tamin'ny herinandro fa nisy sokatra tratra tamina Rusiana dia izao indray koa zany mbola misy tentative fandefasana sokatra andeha ho atsokosoko ho any ivelany rehefa vita amin'ny fanadiadiana ny polisy ny douane ary ny eaux et forêt zay mendraikitra ny fanadiadiana dia averina amin'ny eaux et forêt satria zareo zany tokony andraikitra sy manam-pahefana mikasika an'izay. Atolotra ny ministeran'ny rano sy ny ala reto sokatra saika ondrana tsokosoko reto mialohan'ny hamerenana azy any amin'ny faritra Nakalany. Notazomina vonjy mainka kosa ilay lehilahy efatra amby 70 taona anaovana ny